faly miarabantsika ny tokantrano manaraka ny fantara-manokana amin'ity androany alaka misy 13 febroary 2024 ity ary dia manasantsika sahaty ihany koa anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany satria dia matoky izay fa alinanao tokoa ity fanazavana hoentiny vahintsika ho amin'ity androany ity izay tsisy moa izany fa ny général Lisson René de Roland no miaraka amintsika ho amin'ny androany ity miarabanao tompoka dia misotranao namaly ny fanasany TV Plus Madagasikara. Miarabanao misy Nzaka, miarabany mpiara-miasa rehetrarehetra ato amin'ny TV Plus ary koa miarabantsika rehetrarehetra manaraka an'izao fandaharana izao. Ya tsara ihany manamarika fa ny andraikitra moa zany dia gouverneur Fatra Sofia isa fa ny loha hevitra ho resahantsika eto dia tsy misy ifandraisany amin'izay fa Fatra Sofia izay fa dia mahakasika indrindra ny fanamarihana sy ny fahatsiarovana ny datin'ny 7 febroary 2024 izay nomarihana sy notsehivina herinandro lasa izay ka dia manatena fa dia ny hevitra isy tondra fanazavana mahakasika izay anao tokoa ho amin'ity androany ity izay ahitsika avy hatrany satria maro ny fanehoan-kevitra tompoko tamin'iny herinandro iny, maro ny tsikera, maro ihany koa ny fanonana anaran'olona tompona andraikitra tamin'ireny hetsika ireny zay namoizana ain'olona ary mazava ho azy voalaza avy hatrany fa nitarika ny vahoaka ho amin'izay famonoana izay isan'ny voateny sy voatsindry tao anatin'ny tambazotra-tserasera matetika tamin'iny herinandro iny ny anaranao miandry ary manatena ny valiteny avy aminao mahakasika izay. Ya, sotra betsaka amin'izay fanontaniana zay Monsieur Nzaka ary mahazo matoky tsika voaka malagasy fa tsy hoe mianina eto fa tsy teny afa-tsy ny marina. Hitantsika tokotrany fa isaky ny 7 février dia mitranga foana reny vidéo zay manasoketany anarako ary misy olona aza taty afara mampatsiahan izy ireny ary milaza hoe teo mihitsy izy fa oka tsy disoina ny tantara ary oka ny marina zay ihany no hambarantsika ny vahoaka tsy disoina zany tantara. Mialatsiny zany eto ampiandohana efa saika tsy hamaly an'io resaka io ny tenako ary ny tenako hoe tsy hamaly an'ny colonel Charles promotion ko iny atongavako hoe tsy hamaly an'ny Fanirso atongavako hoe tsy hamaly an'izaniza fa hitondra ny tena vaovao marina hoe taiza marina ny position-ny colonel Lisson tamin'izany fotoana zany nandritrin' zany tolom-bahoaka zany satria azaveko deniny aloha tolom-bahoaka natetika nisy teto Madagasikara tamin'ny 72 nisy lazaina hoe tolom-bahoaka tsara amin'izay nanao azy fa ratsy tamin'izay niarana fa rehefa izy manao azy dia tsara. Tamin'ny 2002 nisy tolom-bahoaka tariny président Ravalomanana tsara tolom-bahoaka tamin'izay satria ny sasany nitarika dia zay niharany ratsy. Tamin'ny 2009 nisy koa ny tolom-bahoaka ratsy tamin'izay niharany fa tsara ho an'izay tarika azy. Fa eto aho appréciationko manokana tsy misy tolom-bahoaka ratsy satria ny vahoaka ny solon-tena an'Andriamanitra ambony tany. Tsy aza misy magnantena hoe ahita Andriamanitra zany hoe fitondrana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny vahoaka ny solon-tenany zay ka rehefa vahoaka hita fa majorité ny vahoaka no mitaky ary vahoaka analy ny agnetsina tsy hiaraka hoe holohany fa tsy maintsy misy foana apetraky ny vahoaka hitarika tokony fierté zany satria amintsika eto hindrahindraina hoe manao coup d'état rany ratsy fa rehefa ny afrikana manao coup d'état Andriamanitra ka dikan'izay zany aloha nidirako amin'ny tena satria diratsika teboka mihitsy amin'le 7 février tsy misy coup d'état na fihetseham-bahoaka ratsy raha ohatra ka hitarika any amin'ny fahasoavam-bahoaka zay fa raha fitiavan-tena zay izy ratsy fa raha ohatra ka ho tombontsom-bahoaka tsy misy ratsy na tsara. Dikan'izay amiko na tamin'ny 72 na tamin'ny 2002 na tamin'ny 2009 tsisy tokony incriminena ny olona nataon'ny vahoaka solon-tenany hitarika aleo zay zany no resahako azy zay fa raha ohatra kosa zao ny zavatra naharary vahoaka nampihetsika azy rehefa mitondra anao
dia aoka reny zavatra namparary vahoaka reny tanterahany ary zay mahatonga misy olona nge nitarika hetsy vahoaka taloha tany fa nahongany vahoaka satria tsy nanatanteraka ny zavatra zay mba nieritreretina nietsehana lasa diso fanantenana izy idirako am'izay ny resaka 7 février resaka 7 février dia fanadisona ny tantara entina tamin'ny tsy fitiavana entina tamin'ny ataoko hoe alahelo entina tamin'ny fifagnaratsiagna zay ny zavatra resahagna raha momba ny colonel Lilson tamin'izany azavaiky tsotra ary hazava tanteraka izy manomboka androany lazainy ny mpitantara fa iraky ny président Rajoelina agnisan'ny moa ny tenanay ny se positionné tegny Antaninarenina tamin'ireny fitifirana regny ny tantara anareo mpanao gazety ihany no tena fiable afaka miresaka ny tantara rehetrarehetra teto amin'ny tany sy ny fanjakana anareo mpanao gazety présenteny foana ary nisy maty aza mpanao gazety teny Antaninarenina raha ny mpanao gazety no miteny zay ngamba hoe mety azo eritreretigny mariny fa raha ny ololon-tsotra tenitenegny fa tsy mba interview ny mpanao gazety tsy fiable zay ny février janvier février nisy anigny hetsy bahoaka 2009 ina mbola tsy nisy mpitandro filaminana niditra antsehatra aoka zavany resaka taty amin'ny volana mars zay vao nisy mpitandro filaminana nanampy ny vahoaka aleo zay manko teneniko azy fa tsy hoe nikomy na nanao ino ya vao nisy mpitandro filaminana nanampy vahoaka mialatsigny eto de ny mialoha fa hisy agnaragna namagna mpagnano gazety hisy agnaragna namagna mpitandro filaminana mety hisy agnaragna namagna olo tsotra ho resahako eto fa zavatra marigny tsy azo lavigny izy de resahako satria atsika eto manamariny zavatra zay nidisony sasany le 8 mars misy anjaka 8 mars 2009 zany hoe ray volagna taorigna ny 7 février de niantsoahy Fidèle Razarapiera sy Lalatina Rakotondrazafy ale tomonika amin'ny agnarany foana fa tsy en fonction de ity misy téléphone mba hifampiresahanareo sy maire à l'époque président André Rajoelina de aiza misy anao de nanatona zah teny amin'ny Joviana teny ampasika ry zareo Fidèle mitondra moto Fidèle Razarapiera Lalatina no entina tonga teny hoe puce anankiray numéro anankiray any Andriamatoa Rajoelina niantomboka 8 mars zany zay sy président Rajoelina vao nifampiresaka mbola tsy nifankahita vao nifampiresaka diso zany le filazany aletonany colonel Charles fa nirso zany moa tsisy raha hainy mikasiky 7 février zany fampitenitenen'olona de miteny hoe ny raha ny Rajoelina anao mbola tsisy nahalala ny Rajoelina zany mbola tsy tany maso zany tamin'ny 7 février zany diso tanteraka vandy 7 mars tany amin'ny le 20 na 25 mars raha tsy diso ary zaho sy colonel Charles miaraka nandeha tao amin'ny tragno Rajoelina teny Ambatobe nahitako azy voalohany zay zany de ny point faharoa mitantara moa zareo am'le tantaran'ny foronina ataoko hoe tantaran'ny foronina reny hanaratsiana tamin'ny 7 février hoe il se positionné tamin'ny trésor teo amin'ny finance aoka tsika tsy anao analyse-njaza zay zany teneniko tamin'ny 7 février zany mbola tsy niala tamin'ny place président Ravalomanana le 17 mars izy vao niala tamin'ny place vao nidémissionne le 17 mars dikan'izany mbola anazy io trésor io DG nazy tao mbola ministre ny président Ravalomanana ny tao amin'ny finance tsy hisy olona contre azy ho tafiditra tao satria zare ny tompony lakile tao raha ohatra ka zare manao hoe fagnamarinana hoe affirmatif nisy olondry zareo ihany zany ny tao zay garde présidentielle fa tsisy olona contre ho tafiditra tao satria mbola tsy bâtiment Rajoelina io fa mbola bâtiment président Ravalomanana de magnaraka zay stratégie fiandrasana palais présidentiel zany misy anjaka tsy miononeo mba vahady eo
fa se positionné hatrany aloha mety any amin'ny lalana akaiky be amin'ny jardin eny efa misy olona an'izay tsisy olona tafiditra ao ya bon d'ailleurs moa fa lazaiko teo mbola tsisy fiarovana tamin'izany rajoely dikan'izay hoe rajoely nanome baiko zahay mbola tsisy mois de mars zahay vao nifankahita mbola tsisy miaramila nihetsika mois de janvier fa vandy février vandy tsy mbola nisy de ny fahatelo point omeko ny misy anjaka ny mbola tany Soromandia dia niasa tamin'ireny adjoint commandant groupement rehefa niala avy tany Hosy dia nisy fahavakisany magasin d'armes ny Miarinarivo tanatin'ireny fotoana janvier reny ny section de recherche Antananarivo ny traité les affaires tsy tafavoaka niantsoahy mihitsy général de corps d'armée mialatsiny mon général mitenena eto fa zavatra marina rahabe mananjara hoe ataovy io enquête io leçon fa vitanao io tena ataoko ny enquête ny aboutira hatramin'ny farany dia amin'ny fotoana 7 février izay manao compte rendu ao amin'ny Toboratsy Mandrava dia madame ny colonel Ranevo satria le olona resahako eto général Ranevo izy amin'izao retraité zavatra marina tsisy azo etinkevitra hoe aterinareo andy vidy zavatra re 67 matériel fa miotakotaka ao Analakely tena aterinay efa niakitra tamin'ny plateau ny viva mihitsy madama zany ny se témoigner hoe zahay mba ndry leçon niaraka tsy vitan'izay vita io misy olona andeha tany ao enquête tany amin'ny Gamo any Ampasampito dia niakatra n'igny faravohitra igny andalo devant tragnony président Ravalomanana eo amin'ny Jirama eo misy parking pavé zay eo dia teo misy colonel anankiray lieutenant colonel Djery chef sécurité rapproché ny président Ravalomanana nagnatogna azy teo zahay amin'ny andro 7 février dia ndresadresaka tamin'ny promoteur dia avy eo zay rolahy mitazana olo miakatra amin'ny Antaninarenina tamin'ny fotoana 7 février regny zany hoe taorinan'iny isan'le tifitra zany hoe témoignage zay tsisy azo ialana fa magnadiso io film namboarindry colonel Charles zay mangina volamena araka ny fitenenany kanefany raha hosoram-potika loatra kosa hamona dia aleko ihany miteny mazavy izay fa tsy misy présence na miaramila avy taty ivela indrindra fa nitenako tamin'izany 7 février zany fa aferany vahoaka nihetsika sy ny garde présidentielle zay zany dia eto moa maro moa zany no mbola mandefa resaka hoe adisony mpitarika adisony président Rajoel adisony président Ravalomanana ny tifitra za tsy mpitsara fa efa miresaka an'io ihany aoka tsy disontsika na ny lalàna na ny règlement rehefa vahoaka mihetsika io tsisy olo mahatohitra an'io rehefa vahoaka nanapa-kevitra ndao andeha hiakatra eny Antaninarenina efa fanapa-kevitry ny vahoaka zay sahala amina tany États-Unis aza tamin'ny fotoanany président Trump le tsy lany igny tsofoka tao amin'ny palais mihitsy fa tsisy basy nipoaka tamin'ireny tsisy basy nipoaka tamin'ireny amin'ny toerana any nivelany misy sitigny ataony vahoaka miditra fa non tsisy basy nipoaka fa miditra teny ny vahoaka amin'ny fahalalako kely général tombokolahy général Dolin no solon-tegna zany ny vahoaka marobe reny teny mbola tsisy miaramila teny premier ministre Monjarondefa teny hitantsika tsara vidéo tamin'ireny ary ianareo nanana ny teny mazava mihitsy général Dolin mialatsiny ny teny nianarany lasankorazana izy fa aza mihoatra nyty lignina ty nareo fa hitifitra an'ireo satria avy nresaka tary tamin'ny garde présidentielle tary ny général Raoel izy dikan'izay amiko tsy nanome beko an'reto mpitarika reto mihitsy andry Rajoel hoe ifranchissevanareo ny zone rouge dika tsisy adosoan'izaniza na ny vahoaka na ny mpitarika fa côté miaramila kosa côté présidentiel tamin'ny Ravalomanana
ny palais présidentiel zany aloha zone rouge oka koa hazava ndresika za eto tsy mijery hoe izany ratsy izany tsara fa zavatra marigny no sady mifanaraka amin'ny réglement ny lalàna resahako rehefa feno ny fepetra fa tsy azo dingavina ny ligne rouge fepetra zany na légitime défense io na fiambenana toby na fiambenana palais efa menacé zany ny miaramila efa hita fa tena fa feno ny fepetra mbola misy ahoto voa amina haut-parleur hoe miemora anareo fa hitifitra zay ny telo angamby izay mbola misy aza koa tir en l'air après sommation rehetrarehetra reo vo afaka mitifitra raha nitifitra tao agnatin'le zone rouge le miaramila tena tsy diso za miteny anareo tsisy adisoa na président Ravalomanana tsy diso raha président Ravalomanana nagnome baiko ny garde présidentielle hoe kotika koty iambenanareo palais tsisy adisoany président Ravalomanana zany fa ny adisoana ny seho tamin'iny le vahoaka efa nandositra mbola nitifirana ary eto koa ery fanirisonga tsisy raha hainy mikasika zany miaramila zany fa misy voatifitra avy aloha misy voatifitra avy aorina avy amin'ny sisiny olo mandroso tifirinao olo miemitra tifirinao ka tsy voatifitra avy aorina milefany amin'ny Colbert tifirinao tsy voatifitra avy amin'ny sisiny ya ny maka sisiny aty finance tifirinao nitifitra tamin'ireny rafale avy tao Ambotsorohitra dolo fa tsisy avy taiza raha zareo nahita hoe napetraka amin'ny trésor amin'ny finance zay mbola ny ministère andry zareo dika zany ry zareo ihany zany tao tsisy olo-kafa zany tsy kilalaonjaza resaka garde présidentielle zany hoe ianao zao tsotsotra dia miakatakatra any amin'ny bureaun'olona igny impossible zany na même Louvre zany hôtel misy tompony nge amhotakotika zany mihidiny raha antanio ary lehibe ny Louvre izy ny olona ampidirinareo tao zay izy mahay ny olona ampidirina tao ary tsisy olona tafiditra ao raha tsy olona avelan'ny garde présidentielle niditra teny mazava angamba zay fa oka mba vaovao marina no mintsika ny vahoaka ary oka koa mba ho ny mpanao gazety no hamoaka ny vaovao zay présenté eo lasa magnosihosy ny hasiny fatiny namantsika zay maty voatifitra manamevana ny hasiny reny le fatiny namantsika mpanao gazety olona nanao hetsy-bahoaka teny io moa miagny amin'ny enquête moa mahafantatra hoe feno ve les conditions hoe tokony tifirina ve le vahoaka tanampolo sa sommation fotsiny aloha na tokony efa navela hoe nianika tamboho amin'ny palais zay ngamba vao tokony tifirina ary hitanareo vao nirefitra nge basy dia efa nilefany olona pas la peine namonona olona be deaibe tamin'iny zay ny resahako momba an'iny ya nilaza ianao teo hoe tsy tafiditra tsy tao nareo tao amin'ny 7 février tamin'ny fotoana fafiry marina ary satria mba tsisy nyresaka indray rehefa aveo na hoe misy ndray affirmation hoe tamin'ny fotoana ity aleo hoe nao mihitsy miteny tamin'ny fotoana fafiry ary nareo zany nihiditra tao anatin'ny hetsy-bahoaka tatiny io ya suite logique n'le mialatsiny zany fa tsy te tantara zavatra maro ny tenako fa kanefany zah indray aloha mahatsapa rehefa misy hetsy-bahoaka rehefa ivelany igny moa le izy dia atao hoe héros fa rehefa tiza milisy na mpanongam-panjakana milisy angamba tsisy ambonimboniny regny zanadambo regny nge civil ny mena basy reny ny tena milisy ary reny tena namon'olona be deaibe reny zanadambo regny miohitra tamin'ny 7 février avelako any reny fa raha mbola foazina inona dolo zavatra ny potehiny zanadambo reny tany amin'ny province Magenga, Tamatave, Diego, partout hatra teny amin'ny tanànandratsiraka tany Mbodetafana okatsika tsy fagnenjika sahala amin'izay fa zavatra marina aloha havoaha dia milamina atsika suite logique mba hagnamarinana zavatra misy njaka ny vahoaka io mitarita olona ngenao eny an-dalambe raha vao tsisy vahoaka miaramila tsy adaly miaramila natao ho an'ny vahoaka zay miresaka contraire an'izay diso zay miaramila mpitandro filaminana natao ho an'ny vahoaka rehefa vahoaka maro anisa io fa tena fa 80% mihetsika tsy adaly io miaramila io tonga dia manampy vahoaka izy tsy mila atao aminao akory
fa tonga dia efa miteny hoe aoka fa aleo ny vahoaka ampina am'izao tsika miteny zao nge misy milaza hitarika hetsy-bahoaka bon mety izy aminazy fa rehefa ny olona mitarika taloha tany tsy mety 72 va nisy nitarika rehefa tsy nety dia aratsiny mety le hetsy-bahoaka fa le nitondra teo mety nanao zavatra tsy mifagnarika am'le hetsy-bahoaka 2002 président Ravalomanana zany inge nitarika vahoaka feno hetsy-bahoaka zany tsy diso zany hitady zay zavatra mahasoa ny vahoaka bon ny miaramila zany mois de mars taty vao tena nietsika 7 mars teo no nietsika ny taon'ny kapisady mialatsiny fa fagnatanterahana ny hetahetan'ny vahoaka ny nahatonga ny force ndaorangahy ampiny izy reto ary ny ologno tena officier tao no nitarika ny kapisady lenga tsy marina raha hoe ry colonel Charles zay taria Andohaly no nitarika ny kapisady tsy marina ry général Elaky mbola lieutenant colonel angamba tamireny reny no nitarika tao amin'ny kapisady mialatsiny moa général fa ilaza zavatra maro naha ary tsy mahadiso za fiertény force zany hoe manampy vahoaka zany zay aloha dia teneniko zay tena fiertény force rehefa ny vahoaka tsy ololony tsotra tsy ololona hoe 10-20 fa olo hitady tombotsony manokana fa le vahoaka reny nitarika tao dia reny nampiditra ny élément hiditra tao dia lasa nanao tache d'huile efa après Fort du Chêne no nitarika rehefa avy eo tao fitambarany équipeny la 19 promotionnay maromaro vitsivitsy zay tao miaraka amin'ny la 18 zay zany tena nitarika Fort du Chêne dia rehefa avy teo am'izay nitambatra zany kapisady sy ny Fort du Chêne dia niarahana daholo ny zavatra rehetrarehetra natao tsisy hoe zaho ny tena nitarika zaho ny tena nanao zao zany sasany tsy marina zany fa tena niditra am'izay ny tena plus ancien nitondrany satria zay moa miaramila ny lehibe no mifeha reny général Andrénard John ry général Noël ry général Bruno nantsona reny tonga teo zay zany avy teo ka saikisaiky henontsika daholo araka antsika daholo ny tantara rehetra fa ny finalité ny angamba no resahako 17 mars zany ny démissionne président Ravalomanana tena ny démissionne satria mba hialana manko hoe tena hoe nanonga mpanjakany nanao resaka coup d'état resaka hetsy-bahoaka fa démissionne izy noho le hetsy-bahoaka rehefa ny démissionne izy nafindrany amin'ny directeur miaramila nisy généraux telo lahy ery amiral vice-amiral Hippolyte général Rabarsourante général Riva reny zany namindrany le fahefana tao amin'ny épiscopat tonga moa zany équipendry colonel Charles nandravany reny tao tao ny rehetrarehetra tamireny fa zaho rery no niandry ny Ambotsirohitra rehefa hitako fa lasa daholo ny officier tamin'ny alina 16 mars vonaka ny palais le 17 efa tsisy olona tao dia zaho rery niandry tao miaraka amin'ny miaramila dia rehefa ravandry colonel Charles zany épiscopat le famindram-pahefana le 3 généraux zay mitazona n'le taratasy famindram-pahefana mbola tafajanona tao fa Charles igny lasa niaraka amin'ny pasteur Sendrahasiny mivoaka tany dia mbola ny teo koa ny mpanao gazety Lalatina Rakotondrazafy sy Fidèle Razarapira miantso aho aizanao zaho Ambotsirohitra ty midina malaky fa mbola ato les 3 généraux dia nidina sady ny sécuriser zareo zay moa didiny force miaro ny olona sy ny ain'olona ny sécuriser zareo nampidiriko anaty 4 dia azoko le taratasy namindragna fahefana zany fahefana avy tamin'ny président Ravalomanana nandalo am'le 3 généraux tena nandalo ampelatagnako zay vao nipasse tany amin'ny président Andry Rajoelina teny Betongolo aho
eo mba vadiny Betongolo misy toerana malaladalaka teo aho no nijanona miaraka amin'ny force rehetra niaraka tamiko niantso an'ny président Rajoelina mbola le téléphone tany amin'ny fidèle zanapera sy lalatina nampiasaiko ia qualifiena fozahorana ma téléphone kely de reto izy telo lahy monsieur le président fa taratasy famindram-pahefana anatin'ny ampelantanako ato de inona ny atao de andraso rezy tany izy nidinika tany miaraka amin'ny Ratsirahona miaraka amin'ny HCC de ento any amin'ny Kapisaty de nioentiko zah nitondra azy tany amin'ny Kapisaty miaramila efa niandry tany satria ry Charles nitondra ny Rasendrahasina efa tany de tonga avy any aho mitondra an'izy telo de tonga avy any Ratsirahona miaraka amin'ny taratasy ny HCC namaky fotsiny de sony zany hoe namindra fahefana tamin'ny président Rajoelina zany le 3 militaire ia de za zavatra sasala amizay zany efa somary lasa kely ankoatra ny 7 février mazavatra resahako fa kanefa misy dikany iresahako an'izay rehetrarehetra zay ny hetsy bahoaka tsy moramora dikan'izany masina ny hetsy bahoaka tsy tokony ho tsintsinoavina zah zao bien placé miteny an'izay amin'ny olona zay magnazivaziva ny hetsy bahoaka mafy an'io mbariko anao njaka misy maty ingenina manao hitanareo teny tato afara misy nikomy tegna Fort du Chêne maty inge raha lahiko anankiray vazaha Ramarchand maty tsy miveriny hatram'izao ny vady aman-janany zah no miantoka ny zanany rehetra jusque zareo lehibe zao nyraisiko an-tanana ia fa ny olona tsisy ijiranao am'izany fa ny tena mampalahelo ary zay manimba le mpitondra satria misy nginanao tsy bahoaka tany aloha lasa filoha fa nivoaka ihany koa ny nanala azy mahatonga an'izay le arriviste tsy tena hoe fitiavan-tanyrazana miaraka amin'le hetsy bahoaka no nahatongavany eo fa anditady toerana anditady vola ary reny tena manilika an'le nanao hetsy bahoaka lasa manipoditra akondra an'le olo-mpitondra zay ihany mampisaviritaka ny fitondrana matetika ary reny olona voatonga tsy nanao nininina regny monsieur permettre mihitsy ala hoe ranony aleo moko ataoko amin'ny tenako mihitsy marary mihitsy fonanamony tena hoe olona tsy nanao nininina tongatonga androa izy aza tamin'ny antoko politika taloha tany zay vonamena place androany esore l'ilson de mba hoana loatra ny tena mamparary fo tena zay zany tena mampisaviritaka fitondrana ny miaramila zay hitana zao fa nahamony tena impirimpiry tamin'ireny fisy rehefa mafimafy antsofisy rehefa milamindamina ravahoany fisy ia reny Fort du Chêne reny angarava raha tsy fisy ia commandanciera tamin'ny androny reny nge nitarika tarifa rehefa tsy ravany de nagnantso fisy de elemanainy maty matonga ianao voatifitra anao zany ny tena miditra antsehitra tao ia salamizay koa ny Banivato fikomina tamin'ny Banivato reny ia ary mbola nandraisan'le nankoroteneniko ty anjara foana zay zavatra rehetrarehetra zay Banivato iny tena fa préparation na coup d'état tany dolo ny officier ery général Raoel nisitrika navoaka ery Zafindralambo ery colonel Charles ery Kotity tompoko lahy colonel Kotity rehetrarehetra tao ary vava tamin'ireny ndao tapahantsika aloha satria zaharery ny ambiny Fort du Chêne tapahantsika aloha l'ilson rehefa azontsika nanao Ambotsirotra ia tongava wa de zay mo toujours loyal ary magnaja foana ny régime zay misy fa conseil des ministres tamin'iny nantsona teny Ambatobe nantsona aloha niditra tamin'ny conseil des ministres reo mbola teo fidèle Zarapiera sy Lalatina mbola miresaka tamiko ahoana izy ty zaho miandro beko fotsiny de rehefa tonga tamin'ny conseil des ministres nanontany président nanontany PM Camille Vital tamin'ireny inona ny atao
tsisy fanafodiny monsieur le président raha tsy tafina vonina anao zaho avonina miaraka amin'ny garde présidentielle ny élément fils ny garde présidentielle nanafika teny amin'ny Banivato fa général Andrenarjon nefa nanao négociation rehetrarehetra tany mba tsy hisy ny fikomina tena nanao alamiable nandamina ny tafika fa ry zalahy tsy nety dia niteny moa tamin'izay andro mercredi conseil des ministres mentsika 48 heures zareo fa samedi tsika anafika any samedi zay nitsofoka teny 1 heure de temps ihany angamba ny pobasy fa dia niantson'ny général Andrenarjon lavolefinareo zay dia reny zareo tamin'ireny moa naterina tary amin'ny CR satria nanontanian'ny président hoentinay izy olo reto dia antsozy général colonel Ravalman commandant CR tamin'ireny nantsoko izy atero ry amin'ny CR zany fa zaho izy mbola aty ala café Norivo aty avy nanao mission tany tasy dia naterina tany amin'ny CR dia vita ny enquête presque tsy afahamo ry zalahy commence teo ngamba fahitako azy alahelo ndre colonel Charles regny fa rehefa viteny izy tsy salama rehefa izy tsy salama promotion-ko ihany no nangataka tamiko général Zipa hoe alefaso évacuation sanitaire promontsika Charles fa maty io ao tsy efa dia nanamby tamin'ny président aho farany président nanome avion spécial président Rajoelina nanome avion spécial nanaovana évacuation sanitaire ny Charles tany la Réunion jusqu'izy any dia tany moa izy namorona ny vidéo ny rehetrarehetra fa eto androany zany amaranako azy lenga vandy tsy misy zany olona ny raha Rajoelina zany raha miaramila tamin'ny 7 février tsy mbola nisy miaramila nietsika tamin'ny 7 février ary tsy nisy présence zany leçon zany tamin'ny 7 février raha mbola hitenen'izay dia lenga aza mandenga fa na ny vavolombelona mandenga mampigadra mazava dia mazava zay fanazavana zay feno 3 minitra katroka mihitsy ny fandarana ary dia voafitinao tsara mihitsy izy na zany ary alohan'ny sarahantsika angamba dia amena amin'ny 2 minitra ianao hitondra famitinana kely na afatra zany ny mahakasika an'izay voalaza teo izay na mikasika ny etsy-bahoaka moa mavesabesatra sy mafonja ihany ny fanazavana nentinao teo tamin'ity androany ty sotra nareo amin'ny TV Plus aloha mba nisehatra nahafahako nanazava ny tena marina satria misy fotoana hanginana misy fotoana hitenenana ary ny tenako vonona hifagnatrika fasafasa amin'izay mbola mamoromorona tsaho sy mamoromorona lenga ary mialatsiny koa amin'ny anaran'ny namana zay voatonoko teo ary miondrika ampanajana ho an'izay maty rehetrarehetra tamin'ireny tolom-bahoakany 7 février reny tsy misy afa-tsy garde présidentielle no nanao fivitifirana ary ohatra ka nisy zany tenin'zareo tao amin'ny trésor sy finance zareo samby zareo ihany no ny fampiditra antrano fa mbola andro zareo ny lapa tamin'ireny fotoan'ireny teniko farany dia angatansika mba ady hevitra entina hanasoavana ty tanindrazantsika ty no atao amin'ny réseaux sociaux fa tsy ny sagnatria fanasavangy mitondra lenga miditra amin'ny vie privée ny sasany mitondra lenga hanapotehana ny sasany vao mifoha maraina anao dia inona koa tenen'ny ramatoty vao mifoha maraina anao dia inona koa ny lenga misy ato ka mba aoka hajanontsika zay mba ady inona ny tsy mampandroso atsika ohatra zay niatrehantsika reto harentsika mivoaka salamirano zao na ny voajanahary na ny arenambany tany zay ny tokony ady hevitra hoe ahoana iarovantsika efa manao ny asany douane isoragna ny douane isoragna ny rehetrarehetra fa anjarantsika ny manome renseignement ny tompony andraikitra mba tsy hampahantra atsika mipetraka ambony harena atsika izy moa tsy miteny an'izany fa maninona foana atsika gasy tsy manan-karena amin'ny arenantsika fa ny vahiny manan-karena satria tsika tsy mifanaraka ka zay ny tokony adivantsika hevitra fa raha zay ny adivantsika hevitra androso atsika
misaotra tompoko lahy mankasitraka misaotra anao ihany koa mo général natondray fanazavana izay tamin'ity androany ity izay fanazavana moa ny ilaina taorina ny resabe ny tranga tamin'ny fotoana nanamariana na hatserovana ihany koa ny hetsy vahoaka ny 7 febroary 2024 lasa teo isaorana be da be anao tompoka na fotoana nitondra zavanazavana izay teto amin'ny TV Plus Madagasikara. misaotra isaorana koa tsika tany atokantrano nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany aza mbola misaraka amin'ny TV Plus Madagasikara mbola maro ireo fandaharana afaka hoarahantsika mamy fotoana antsika ho an'ny manaraka ny velomaro tompoko.